Iray tamin'ireo nanana trano eva tao anatin'ity hetsika azy ity moa ny banque BFV Société Générale ny anakaikazana trano ny mpandrara indrindra ny ho an'ireo mpivezivezy ho an'ny eto Madagasikara sy ny any firenena aziatika no nanosika azy ireo andray anjara tao anatin'ity hetsika ity manana politika na ompana manokana ao amin'izany raha teo ity banque ity. Isan'ireo mpandray anjara mavitrika ao amin'ilay salon Azia izay totsaina amin'izao fotoana izao etsy amin'ny Parc des Expos au Forêt Loetsy Tanjombato ny banque BFV Société Générale. Resy lahatra tokoa ty banque ty fa miroborobo ny sehatry ny varotra amin'ireo tsena aziatika sy Madagasikara tato ato. Nametraka vina ho banque fitaratra eo amin'ny sehatry ny fifaneraserana eo amin'ny sehatry ny fandrarana sy ireo mpanjifa tokoa ny BFV. Mandritra ny salon Azia dia napetraky ny BFSG ho lara-pameana ny fanatonareo orinasa ny fanampianareo mpandrara avy amin'ireo firenena aziatika sy ny fanolorana torohevitra sy vahaolana ara-bola mety amin'ny tsirairay. Ary hitondra ny traikefany ihany koa ny banky mba hisian'ny fampandrosoana maharitra ho an'ireo lehibeana orinasa. Eo koa ireo tolotra mifandraika amin'ny fifanakalozana ara-baritra miaraka amin'ireo firenena aziatika amin'ny alalan'ny fisian'ny China Desk, ny tolotra Finazia sy ny facturation CNY ahafahan'ireo mpikirakira vola mampiasa avy hatrany ny vola sinoa yuan. Andraikitry ny BFS ihany koa ny fanampianareo mpandrara ara-toekarena raha tsy hita misy afa-tsy ny fanampiana amin'ny fividianana fitaovana, fanatanterahana ireo tetikasa fampiasana vola sy ny maro samihafa tsy voatanisa.